Aleloia! Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Yesoa Masia, ilay Tompo Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao ilay Ray any an-danitra izay tiany Tompo ionana amintsika, itenenany amintsika mandrakariva. Dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Alohan'ny hametrantsika mivavaka izay tondrana ny tenin'Andriamanitra dia atolotra ny lohateny izay avy amin'ny fanahy masina hitandremantsika mandrakariva. Izao moa izany no tenin'ny Tompo mandrakariva amin'izao fotoana izao, amin'izao andro farana izao dia fampitandremana antsika ary fitarihana antsika handroso hatramin'ny farany mba tsy hierikerika. Ny lohateny amin'ny anaran'i Jesosy hoe misivana ny olona ny Tompo. Ao anatin'ny fotoana fanasivanana mihitsy izany ny Tompo izao. Araka ny teniny betsaka ny antsoina fa vitsy no tafiditra. Mba tsy ho isan'ny ho laviny isika na tsy isan'ny tafiditra amin'ny fampanantenana izay nomeny Tompo hidirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra eo amin'ny seza fiandrianana hitan'i Jesosy Kristy eo amin'ny seza fiandrianana, fa mba ho isan'ny tafiditra. Ary ny teniny anankiray koa izany manamafy izany hoe tsy olona izy ka azo vazivaziana. Izany no tenin'ny Tompo ifampizarantsika androany. Hiary hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra iray, i Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, manisy teny eto anatrihanao izay mifona sy mibebaka aminao amin'ny fahalemena, amin'ny tsy fahatanterahana i mandrakariva. Fona aminao raha sy tanteraka, fona aminao amin'ny fahalemena rehetra, amin'ny fiteny, amin'ny fijery, nataon'ny tanana, ny lehan'ny tongotra tsy araka ny sitraponao, ny fisainanay araka ny maha-olombelona dia ratsy mandrakariva hozy ianao. Ka izany ny fonanay aminao mangataka ny famelan-keloka mandrakariva ary indrindra ilay rahan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana nadio tanteraka na vao Tompo. Sasao amin'ny ranao soa izay afa-keloka ary dory amin'ny ranao tokoa izay tsy anao rehetra mba ho afaka aminay, ary indrindra ilay ranao nokoriana ao anatinay mba olom-baovao sy tanteraka izay. Ka raha anambara ny sitraponao ankehitriny ny mpanomponao, aoka tsisy ao ambara fa tsy ny teninao irery ihany, aoka tsisy feon'ny olona koa fa tsy ny feonao irery ihany, ka dia mitenena araka ny fombanao fa vonin-kehany izay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Amen. Ny teny tondrantsika ny tenin'Andriamanitra, teny efa fantatsika ary mahazatra nefa izay nitondran'ny Tompo an'ny tenin'Andriamanitra izany hoe manasivana ny Tompo, misivana ny olona ny Tompo, ary ny olony ankoatran'ny olona izao tontolo izao izay tsy mihaino izany izay tsy manaraka ny Tompo dia ny olona izay manaraka an'i Jesosy mihitsy no ho sivanana manaraka an'Andriamanitra, tahaka ny nanasivanany ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely rehefa navoaka tao amin'ny tany Ezipta izay nanehoany ny voninahiny nanatentina ny rano zanak'ondry teo amin'ny varavarana izany izay nino, misy zanak'Israely koa tsy nino an'izany dia tsy nanisy an'ilay rà fa maty niaraka tamin'ny Eziptianina tao ny lamatoan zareo. Fa izay nino dia nanao an'izay dia niomana dia nivoaka ny tany Ezipta. Nefa tsy iry rehetra izay nivoaka tao ary ny ankabeazany, indrindra moa izany vitsy sisa, olona vitsy no tena tafiditra tany amin'ny tany Kanana, fa na Mosesy sy Arona ary hitantsika eto izany amin'ny vaky teny dia tsy tafiditra amin'ny tany Kanana noho ny tsy fahatokiana an'Andriamanitra, noho ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izy ireo, araka ny teny hoe Andriamanitra tsy olona ka vazivaziana fa manasivana izy. Tena Andriamanitra izay nizaraina tamin'ny heriny, raha mihaino isika izany tamin'ny fotoana talohan'izao dia ny hoe ho tsaraina amin'ny asany avy ny tsirairay avy. Araka ny asa ataon'ny olona no hitsarana n'Andriamanitra azy, ary Andriamanitra dia mitsara sady mitsara marina. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Noery 1:20 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny vaky teny eto aminay eto izany ny lohateny hoe ireo menarana mandoro. Niala tany an-tendrombohitra ora indray izy ireo ka nihazo ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena hanodidina ny tany Edoma. Dia kivy teny an-dalana ny olona. Dia niteny nanome tsinan'Andriamanitra sy Mosesy izy hoe
nahoana no entinao niakatra amin'ny tany Ezipta ho faty aty anefitra izahay? Tsy misy mofo na rano aty, ary leo nitony mofo tsy izy tony izahay. Ary ny Tompo nampandeha menarana mandoro teny amin'ny olona, nanaikitra ny olona ireny ka nahafatesana be tamin'ny Israely. Dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe: efa nanoto izahay, fa ny teny nanohitra ny Tompo sy ianao. Hifony amin'ny Tompo izahay mba hanesorany ny menarana hiala aminay. Dia nifona ho an'ny olona i Mosesy, dia hoy ny Tompo tamin'ny Mosesy: manaova menarana varahina ka antony amin'ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra ka mijery izany dia ho velona. Dia nanao menarana varahina Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava, koa izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahina dia velona. Alleluia, amen. Araka ny teny teo zany, teny efa fantatsika zany, efa nizaraina teto koa zany amin'ny hoe tandremo ny fimenomenomana fa tsy tian'Andriamanitra. Eto zany tsika dia tsy miresaka intsony ilay fimenomenomana satria efa fantatra fa nimenomenona ny zanak'Israely, fa ny tena ho ambara dia Andriamanitra tsy olona ka azo vazivaziana. Betsaka ny fahagagana efa natao tamin'ny zanak'Israely, nanao fahagagana maro, fahagagana folo nataony teo amason'ny zanak'Israely alohan'ny nivoahany tamin'ny tany Ezipta. Dia arak'ilay teny teo, namonona ny lamatoa, nampitany zareo tamin'ny ranomasina mena, hoe ranomaina mihitsy ny ranomasina. Dia taloha kelin'io, araka ny teny teto, dia nanokatra rano tamin'ny vatolampy Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy sy Arona. Fa na Mosesy sy Arona ary tezitra tamin'ny olona, tezitra tamin'Andriamanitra koa angambany, fa fantatr'Andriamanitra ny eo am-pony dia tenen'Andriamanitra tsy tafiditra, tsy miditra amin'ny tany Kanana ianareo. Dia ny zanak'Israely izay lehibe, efa lehibe zany nivoaka tao amin'ny tany Ezipta dia tsisy tafiditra. Afa-tsy Joshua sy Kaleba ozy izy, fa ny sisan'izay dia maty daholo, tsy vanin'Andriamanitra. Zay zany mila mampatahotra ny ten'Andriamanitra eto, fa misivana. Indrindra zany tsika eto zany atao hoe olon-dehibe, ny olona izay ny saina nivoaka amin'ny tany Ezipta zany, mahita antsika misaina zany olon'Andriamanitra izay nandray an'i Jesosy Kristy, efa resy lahatra nanolontena, natao hoe vita batisa ary fa ny saina talohan'ny nahitana an'Andriamanitra dia mahita hoe ohatran'ny tsy afa-po, mahita ny zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao. Ny olona toa lasa miha-mpanankarena, ny olona toa ohatran'ny milamindamina etỳ amin'izao tontolo izao, fa nahoana izay ao manaraka an'Andriamanitra toa ohatran'ny tsisy ninona aty amin'ny tany maina, ary leo mofo. Zay zany mila mitandrina mihitsy, hoe leo an'ilay mivavaka izay, leo an'ilay fiandrasana ny fanampiana avy any an-danitra, fa aleo izay hiezaka amin'ny tenanay. Mila mitandrina zany tsika, izay manan-tsaina, ny olona manan-tsaina, izay olona nahafantatra ny tenin'Andriamanitra, izay olona mahafantatra ny siansa, fantatray ny atao hoe fitsaboana, ny atao hoe dokotera, fantatray ny atao hoe politika, hainay ny atao hoe mitady vola raha ohatra hoe nianatra ny ekonomia, nianatra ny droit zay, fantatray izany rehetra izany. Ahoana no itenenana an'ilay Andriamanitra eto? Raha olona manaraka ny Tompo dia miankina aminy, raha mbola miankina amin'ny herintsika dia izy ataovy ary. Fa rehefa miantehitra amin'ny Tompo, miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra, izay no ataony hoe mpianatra, izay no ataony hoe manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Dia arak'ilay teny teo, vao avy nanao fahagagana mihitsy ny Tompo tamin'ny zanak'Israely, dia nahatezitra azy zany noho ny nataony ny tsy finoany Arona sy Mosesy koa. Vakitsika zany amin'ny Nomery 20, ny 2:12 sy 13 aminaran'i Jesosy hoe: ary ny Tompo niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe: satria tsy nino ahy ianareo ka tsy nanamasina ahy teo amason'ny zanak'Israely, dia tsy hitondra izao fiangonana izao hiditra ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ity no ranon'ny Meriba izay nilan'ny zanak'Israely ady tamin'ny Tompo, ka nisehon'ny Tompo ho masina taminy. Zay zany ny tenin'ny Tompo: tsy nino ahy ianareo izy ka tsy nanamasina ahy. Zany le hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Mosesy sy Arona
tena fidian'Andriamanitra eo ary nanao fahagagana avy amin'ny alalany mihitsy nanaovan'Andriamanitra fahagagana ary nisehoan'Andriamanitra. Fa rehefa tezitr'Andriamanitra tsy azo vazivaziana satria tsy nanamasina azy teo mason'ny zanak'Israely ozy izy. Izay no tena mampatahotra manaraka ny tompo koa zany, tsy hoe matahotra hoe tsisy fahaleovan-tena fa mampatahotra hitandremantsika amin'ny fitondran-tena, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fijery, zany ilay hoe mifona foana tsika mba ho tanteraka sy ho masina eo anatrehan'ny tompo. Fa ozy hoe tsy hitondra izao fiangonana izao hiditra ho any amin'ny tany izay nomeko. Ilay tany efa nomeny, tany Kanana efa nomeny, ny lanitra efa nomeny ny tompo antsika, ny fanjakan'ny lanitra ozy izy dia efa nomeny. Jesosy efa manomana ny toerana ho antsika ary efa lasa any izy, izany ny teniny, niakatra any izy fa ho avy handray antsika. Fa ny olona tsy mino an'izany satria toa lavitra ny lalana ary toa ohatran'ny sahirana, ohatran'ny tsy metimety foana ilay fiainana, ka rehefa nomenimenina ny olona na manome tsiny ny mpiara-mivavaka ny fiangonana dia manomboka mitady vahaolana amin'ny maha-olombelona ny mpitarika. Mila mitandrina zany indrindra ny mpitarika ny olona manan-tsaina araka ilay teny teto hoe ilay olon-dehibe izay nivoaka tany Ezipta nanan-tsaina, manam-pahaizana, mahafantatra tsara fa tsara ny tongolon'ny Ezipta, tsara ny zavatra niainana tany, fantatray ny zavatra tsara ihany tany, fantatray ny fahalalana, ny fahaizana, fa ny fahagagana nataon'Andriamanitra ary adino. Ka izay no tenenina eto zany hoe 9:10 ity no ranon'ny Meriba ozy izay nilan'ny zanak'Israely ady tamin'ny tompo ka nisehoan'ny tompo ho masina taminy. Andriamanitra dia masina ozy izy ary izay manantona azy dia tokony ho masina. Izay masina ihany no mahita an'Andriamanitra ary ny masina ihany koa no tafiditra any an-danitra. Tsy tian'ny olona intsony ny miresaka amin'io masina io ny fahamasinana, fa ny olona rehefa mijery ny fandaharana, tsika angambany amin'izao fotoana izao mahita an'ireny amin'ny télé, ny émission be dia be, dia mampiseho ny fomba fanamasinan'ny olona ny Andriamanitra tsy izy. Na ny Bouddha io, na ny Hindou io, na ny fomba fanaon-jareo amin'ny rita sy ny fanompoana. Amin'izao ary ny olona tsy mino atao hoe laïka, na ny olona tsy mino an'Andriamanitra ny atao hoe athée, dia manao endrika fivavahana zareo, manao endrika fivavahana, manao fitafy. Ny franc-maçonnerie manao endrika fitafy dia manao fombafomba, dia manao zavatra be dia be. Izy tsy mino an'Andriamanitra fa ny zavatra nataony ihany no inoany, ny sampy, ny fahaizany, ny fahalalany, ary indrindra miantso Andriamanitra hafa izy dia ny devolony eo ambadikany eo izay tompon'ireny olona ireny. Fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana araka ny teniny. Dia hoy izy hoe dia kivy teny an-dalana ny olona dia ny teny nanome tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy izy hoe nahoana no nentinao niakatra avy tany Ezipta ho faty aty an'efitra izahay. Tsy misy mofo na rano aty ary leo nitony mofo tsy izy itony izahay. Araka ilay teny teo zany ny fimenomenomana sy ny fanomezan-tsiny an'Andriamanitra dia mila tandremana. Fa Andriamanitra ozy tsy azo vazivaziana fa inona no nataony avy eo. Ary ny tompo 9:4 amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny tompo nampandeha menarana mandoro teny amin'ny olona, nanankitra ny olona ireny ka nahafatesana be tamin'ny Israely. Izay eo ny eo ihany ny tompo dia fantany ny eo am-pon'ny olona. Ny rahan'i Jesosy izy dia ilay raha mandoro. Mandoro ny rahan'i Jesosy, ny fanahy masina dia afo mandoro. Rehefa menimenina raha tsy tanteraka eo amin'ny tompo tsika dia tonga ny rahan'ny tompo izay tsika olony hoe misotro ny rahan'i Jesosy na manao ny asa fanompoana, ny fandraisana fanasan'ny tompo handoro antsika izy. Ka mila mitandrina tsika araka ny any amin'ny Korintiana 1:1 koa hoe betsaka ny olona izay nandray ny fanasan'ny tompo, nandray ny fanasan'ny tompo tsy amin'ny fahatanterahana, tsy amin'ny fahamasinana, dia lasa mitondra aretina ho an'ny olona izy.
Ny aretin'io tsy hoe tsy maintsy hoe aretina hita maso eo ny eo hoe marary vatana, fa ny aretina hitantsika amin'izao fotoana izao dia hitambarana, tondradrano, doro-tanety, horohorontany, ny areti-mandingana, zany rehetrarehetra zany alefan'ny tompo ho famaizana, ho fandoroana ny olona amin'izao fotoana izao aty Eropa, dia tena efa miteny mihitsy hoe may ny aty Eropa satria tsisy toerana izay tsy mafana intsony ary mihoatra noho ny zavatra hita fiainana ankapobeny zany ny hafanana, mahafaty ny olona sy mandoro. Hisy vokany zany ny amin'ny fiainana rehefa avy eo ny amin'ny vokatra sy ny hoavin'ny olona rehetrarehetra, ka zany no mahatonga ny tompo mandefa an'ilay menarana varahana hanapotika indrindra fa ny olona eto ny zanak'Israely dia olona mahafantatra an'Andriamanitra, nahita ny zavatra nasehon'Andriamanitra, fa tsika zany, tsika izay efa manara-dia mahafantatra an'Andriamanitra, mahafantatra ny tompo, dia mila mitandrina. Izy nampandeha menarana varahana, menarana mandoro teny amin'ny olona, azafady nanakitra ny olona ireny ka nanafatesana be ny Israely. 15 amina Rantsôsy dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe efa nanoto izahay sy ny teny nanohitra ny tompo sy ianao nifony amin'ny tompo izahay mba hanesorany ny menarana hiala aminay, dia nifona ho an'ny olona i Mosesy. Eto zany mbola misy fotoana izay mahatonga ny teny tonga hoe manasivana ny tompo, misivana ny olona ny tompo, mbola fotoana izao hitodiantsika amin'Andriamanitra, hitodiantsika amin'i Jesosy Kristy mba hifonany amintsika. Mosesy rehefa nitenenin'ny olona tsy nametsy ny olona tsy hita miteny izy hoe izay no nataonareo ka avelao ary amin'izao nareo samy mizaka izay nataon'ny tsirairay avy, fa na izy ary dia noho ny fahatezerany tamin'ny olona izay nimenimenina dia anisan'ny tsy tafiditra koa Mosesy, nampidirina tao amin'ny fanjakan'anitra hitantsika teo zany vao mibakitsika teo, tsy niditra tamin'ny tany Kanana, dia hono ny tompo tamin'ny Mosesy manaova menarana varahana ka antony amin'ny hazo lava ary izay rehetra voakaikitra ka mijery izany dia ho velona. Dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava, dia izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona. Fantatsika izany mba amintsika izay mahafantatra manara-dia ny tompo, manara-dia an'i Jesosy Kristy, dia mahafantatra tsara fa Jesosy io ilay menarana varahana io izay nahantona teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rany, ka raha mijery antompontsika na ao anatin'ny kaikitra, ao anatin'ny zavatra miseho ary tsy midika zany reto zany reto tsy midika hoe izay manara-dia ny tompo dia tsy voakaikitry ny fiainana, tsy voakaikitry ny zava-misy, ary indrindra voakaikitra noho ny fahotana, noho ny otan'ny olona no tena nanekeran'ny menarana azy, fa raha mijery amin'ny tompo, mitodika mijery amin'ny Jesosy ianao hangataka ny famindrapoan'Andriamanitra, dia hamindra fo izy ary ho sitrana hozy izy izay nijery, na dia voakaikitra ary, na dia ao anatin'ny ady mafy tsika, na voakaikitra ny fanenjehana, ny fanaratsiana, ny ady, ny fahalemenako, ny ota, ka mitodika mijery an'Andriamanitra, tsy mijery ny tany koa, ary tsy mijery izao rehetra izao, tsy mijery ny olona manodidina, ny fianakaviana sy ny manodidina, tsy mijery ny olona fa miandrandra ny lanitra, miandrandra an'Andriamanitra, mitady ny famonjena avy amin'Andriamanitra hozy, izay nahatonga an'izy hoe nahantona, fa tsy napetrany tamin'ny tany, fa nahantona dia samy miara-mahita ny olona, ka dia miandrandra isika hitady an'Andriamanitra, hitady an'i Jesosy Kristy, fa izy ilay menarana. Araka ny Jaonina 3:19-20, izao tahaka toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, haintsika tsara zany, meny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ary ny teniny koa zany eo amin'ny Jaonina 4:25-30, raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ka mitodià mijerean'i Jesosy ary indrindra mialaha amin'ny tsy finoana, amin'ny fimenomenomana, fa tsy ho tafiditra any amin'ny tany izay nomanin'ny tompo, zany ny tena tanjony, ho tafiditra any an-danitra, ny etỳ an-tany ety ho vita daholo ihany, samy nahavita an'izany raha ny tena marina ny olona izao tontolo izao miaina amin'ny fahatsarana etỳ an-tany ety, fa ho antsika izay
izay manara-dia ny tompo mino dia ny fanatenantsika dia eo amin'Andriamanitra ny an-danitra. Izay amin'izao andro faran'izao, efa faran'izao mahatonga ny teny hoe misivana izy ary tsy mamazivazy ny tompo fa mitsara ny tsirairay avy araka izay nataony avy. Ny tenin'ny tompo moa izany amin'izany hoe tsy mamazivazy izany dia vakiantsika eo amin'ny Galatianina. Galatianina toko 4 ny andininy 7 sy 9 no vakiantsika amin'anaran'i Jesosy. Aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin'ny olona no jonjainy, izay mamafy ho an'ny nofiny dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, izay mamafy ho amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Izany mazava ny teniny ao amin'ny Galatiana io nataon'i Paoly, fa izay mamafy ho an'ny nofo raha mijery nofo isika dia hijinja ny amin'ny nofo izy fa ny fanahy dia ny fiainana mandrakizay. Tena izany mihitsy ny teneniny eto avy amin'ny fanahy, ary ny fiainana mandrakizay tsy azo avy amin'ny nofo fa avy amin'ny fanahy. Dikan'izany ny fanahy masina, ny endrika famasinana fa tsy fanahy maloto na fanahy ratsy no hiditra any amin'ny famasinan'Andriamanitra. Dia mampahery antsika mandrakariva hitodika amin'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra, hitady an'i Jesosy fa izy no tena famonjena. Dia manao velomanao amin'anaran'i Jesosy, aingana eny Tompo, hiaino ny fonana sy ny fitodianao ny Tompo raha hiandrandra sy hitady azy marina ianao manomboka izao. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia, amen.